tatitra fanao isa taona no atao hoe ary tatitra ny asa nandritra ny taona tamin'ny 2021. Raha atao jery indray ngelatra ny taona 2021 dia taona nanahirana antsika miakavy. Tsy vitan'ny malagasy ihany nefa fa ny firenena rehetra dia nandalo fotoatsafo satria tratra n'ilay aretina, valana aretina izay mbola miatra amintsika miakavy hatramin'izao. Maro ny sembatsembana izay napetraky ny valana aretina, kanefa tao anatin'izany ihany kosa no tsy maintsy nametrahana rehefa nolanina manoloana ny filan-kevitry ny gouvernementa ny amin'ny hanitsinana drafitra ambroany tenidinany kolikoly. Raha ny teny gasy tsotra dia hoe tao anatin'ny mangidy mety nahitana ny mamy, kanefa ihany koa na dia teo aza ny mamy dia teo ny mangidy ary nohatra ny somary ny bamitoerana satria nisy ny niome ilay bangany hoe tao anatin'ny alina nampahero ny zavatra misy satria ny amehana dia nisy nanara loatra, ny filiboana dia nisy nanara loatra tao anatin'ny taona 2021 daholo zany tompoko. Dia ny farany ny birao aretinedinany kolikoly dia birao atsika miakavy, tsy birao ny hafa fa birao atsika miakavy. Raha tsara izy dia manana ny tsara tsika, raha ratsy izy dia manana ny ratsy tsika. Ary araky ny teny izay hitatsika ety ambony ety izay napetrakay tao aorinan'ilay fanavaozana ny fanitsinany rafitra tatao birao dia milaza manao hoe malagasy tompo ny ady ny kolikoly tena letoy misitsaka ny anjara-masoandro vonona tompo a ny an'ilay fahafahako anareo amin'ny fantaniana izay apetsaka makasitraka. Politika teo somary nanao posta ihany réclamé hoe aiza ho aiza ohatra momban'le affaire momban'le exemple resaka hoe momosena na ministre teo aloha reny. Aiza ho aiza ny fanidina sy ny procédure samihafa mikasika ny affaire SMMC izay mahavoasarehetra tokony andrevitra ambony teo aloha ny fiadidina ny repoblika, fa ihany koa ankoatran'izay isan'ny rafitra saisie bianco tao anatin'ny volamena 73 kilo kanefa mbola tsy nahenona feo sy teny mihitsy tao anatin'ity raharaha ity. Inona ny asa natao ary aiza ho aiza tsika amin'izao makasika an'izay raharaha izay. Ny vaovao tsika hoe dossier mafapana ihany koa vonitsanga tato ato misy ny fanesorana ny etat-retsivirary ny trésor ahoana ny fahitany bianco an'izay ary ina ihany koa ny procédure sy ny dikana efa mandeha sotra tokoa. Misy koa resaka malversation financière atao toy ny Institut national jeunesse et sport Carillon zao sy ny dossier tafita sy mbola ny jeunesse et sport ihany manakory mombamomba an'izay. Ny fanontaniana dia hoe manahoana sy manahoana ny tonoindreo raharaha izay boavana ary tamin'ny taona lasa teo iny moa nisy an'ilay ataoko hoe raharaha boavagoavana na voasarivotra nisy anakory efa vita tetro tamin'ny heritaona latsaka kely zay no efa nilazako ampahimaso efa vita le izy raha le tia ambirao le tenidinany kolikoly ary efa lasa any amin'ny fitsarana avo ilay filaza sy teo ny taratasy nady tamin'izany amin'izany tamin'izany dia efa nitenena dia ohatrany somary gaga ihany no tena fa mbola misy ihany manao interpellation ary angamba mety hampamerenina ty ambirao le tenidinany kolikoly ndray le zany ny fitarainana izay efa natao ary nasiana toyny. Ny manaraka dia reto ataoko hoe raharaha goavagoavana. Ny voalohany aloha dia aleo tonga dia teneniko eto aloha le tsy maintsy lazaiko satria fianianana natao misy amin'izy ireo efa tena ao anatin'izay dia ny fianianana moa tsy maintsy ajaina ny amin'ny fitandrona ny tsambaratelo fanadihadiana. Na izany zany dia izao zavatra tsy maintsy lazaina mila fahasahiana ny ady kolikoly indrindra ny amin'ny resaka fanadihadiana. Ireo atoto taratasy ireo efa kirakirainy ireo ary ezahana ny amitana azy
fa ny anankiray amin'ireo kosa aloha dia azoko lazaina fa tsy voakasika tsy nahazo andraikitra amin'izay zany aloha bromaliteny dinakolokoly dia mahakasika ny volamena 73 kilo ny tao amin'ny gendarmerie sy ny tany douane nanao azy ary misy an'le fitsipika anankiray zay mipetraka foana hoe règle des premiers saisis tsy afaka hisalovana izahay rehefa ireo no nametrahana an'ilay fanadihadiana zay zavatra misy zany zay tsy azona tao mifanitsaka amin'ny andraikitra ny mahakasika ny hoe tahitombola mpanjakana dia anatin'ny any vaovaotsika dia tahak'izay no voalaza koa tao amin'ny gazety ny fanatokodiana na tany amin'ny jeunesse carrion sy ohatran'izay dia ohatran'izay ihany koa tsy mora hoa milaza aminareo fa tena tsy mora izahay kosa aloha dia samy laza koa eto fa tsy misy mipika zany eo aminay rehefa tonga ao dikiny ankiray ny lelalàna vaovao ny laza raha teo aloha ary izay no mahatonga azy hoe maromaro ny somary andiny ao anatiny ao izay tsy mifanaraka amin'ny ataoko hoe procédure classique mahatsara zavatra misy fa tsy hoe ratsy ny laza tao anatin'ny tao anatin'ny lelalàna 2016 020 hoe ny fahafatesan'ny mpaikanjo tsy azo any anjehana intsony dia 3 taona ao aorinany nahatsapana an'ilay kolikoly ary raha ataontsika amin'ny teny français dia hoe le délai de prescription de l'action publique commence à partir de la constatation de l'infraction fa tsy ny date de fait raha androany zany tale général nanao kolikoly ka raha pitso na raha fakapitso vao notsapaina ilay fantian-dalàna dia nanomboka tamin'io fa tsy nanomboka androany zay no voalaza ny lalàna io zay ampiarinay raha tsapaina androany dia tsy maintsy manomboka androany zany le délai de prescription raha tsapaina afaka herintaona dia mifanaraka amin'izay ary le fahatsapana eto dia ilay mpanenjika ny fandikan-dalàna no mahatsapa azy voalohany zay no mena andraikitra amin'izany araky ny fehizan-dalàna ny fehimpakadelo izahay zany zao manomboka zao dia ezaka natratra podiome efa nataonay zany tany avaravaratra tany vao nataonay zany tamin'ny tapabolana tamin'ny herinandro fa nanomboka tao anatin'ny ray volana sy volana teo zay dia flagrance indray nitondran'ny tantara dia aloha lazainy zay tena flagrance tsy tena lazainy tsoro en général misy io tamintsika natao an'izany polisy vao tsy ela tonga dia natao an'izany magistrat vao natao an'izany miasa sa tsy miasa amin'ny bromalité ny dina kolikoly asa le fisoroana dia fomba tsotra ny angarantsika zay fa manao an'izany nanomboka tamin'ny fotoany ity cartographie nalisy makelikely zany le raha mandeha fa tsy le raha amin'izao tsika tena mandeha raha be tozotsy ianao samy maiky atoy dia mipaikady dia voalohany ny amin'le hoe prévention cartographie nalisika zany zay ao anatiny ahafahandrareo mijery an'le hirika zay mampanjary kolikoly mba ahafahana manentsina azy dia ny fanetsenana anazy dia ty ny amin'ny fampiasana kajibitry digitalisation any zao tsika mikasika ny tena ahoana fomba hampahomby ny ady kolikoly sy ny famaizana peine infamante dia dégradation civique tsoahana amin'le olona izay nanao eloka bevava ny toetoetra maha-olom-pirenena azy amin'ny alalan'ino tsy fanatanterana ny asa-panjakana intsony raha ohatra izy ka tokony azay mpanjakana faharoa tsy fahafahany fidy ary tsy azo vidina rehefa eloka bevava topoko dia angatananay no anaovana an'io ary atitany principal aza sy nao emprisonnement akory tsy manino fa teniko retendre endamitra androany ampiarina izy bebitatsika rehefa misy détournement de république manomboka zao dia avoay dia izy bebitatsika dia zay teny peine infamante dégradation civique ary eo itsika mahita azy tsika ho amikaraka mba hisitrahany malagasy ny anjara masoandro fa raha olona manana toerana eto amin'ny tany sy firenena nitratrana an'izany dia milaza aminareo fa c'est ce qu'on appelle ho an'ny olona mpairana la mort civile efa tena mort mihitsy eo fa civile ampiarina le izy dia ampiarana le faharoa izay misy didim-panjakana izay olanina amin'izao famerenana amin'ny fanjakana ny vokatra azy kokoa
reo ihany dia ampy fa tsisy varany fanaovana kolikoly ary ahafahantsika ny ankazy misisika ny zava-mason satria iverina any antsika daholo reo vola reo makasika